Teto Ambohitantely, district Anakazobe, valan-javaboary lehibe indrindra ato amin'ny faritra Analamanga no nosafidin'ny Madagascar National Parks nanatanterahana ny fambolekazo. Zanakazo zanatany miisa 500 novokarina avy tamin'ny ala taty an-toerana no novolena teto. Isan'izany ny hazo antsoina hoe tsitoaina. Manome tsirony tany izy io no sady manome vahana amin'ny fitombon'ny zava-maniry zanatany hafa. Ety an-toerana raha teo no mbola ahitana karazana palmier izay tsy maniry raha tsy eto ampovoantany. Mahatratra 504 hektara ny valan-javaboary eto Ambohitantely, mbola tena rakotra ala tanteraka ny 203 hektara amin'izany. Anarina ny efa simba no tanjon'ny Madagascar National Parks tamin'izao fambolekazo izao, ny farimbonany tamin'ireo vondron'olona ifotony. Ny fanekena indray teto ny fikajiana sy ny fiarovana ny ala amin'ny doro-tanety sy ny fitrandrahana tsy manara-dalàna ho fandraisana anjara amin'ny famerenana ity nosy ity ho Madagasikara maitso miaraka amin'ny fitondram-panjakana malagasy.